atao hoe conducteur passerelle dia ilay olona mitondra sy mametraka ny passerelle eo amin'ny varavaran'ny fiaramanidina izay ahafahan'ny mpandeha sy ny tompon'andraikitra rehetra ao anatin'ny fiaramanidina miditra sy mivoaka. Ny fitondrana passerelle dia asa vaovao niforona teto Madagasikara nanomboka ny sokafa ny serana mpiara-manidina vaovao. 5 mianadahy izahay no manao izany asa izany amin'izao fotoana. Izao no vehivavy voalohany nitondra passerelle eto Madagasikara. Amin'ny maha asa vaovao azy ity eto Madagasikara moa izany dia nisy ny fiofanana tsy maintsy natao. Izany hoe teto an-toerana sy tany ivelany, tany Côte d'Ivoire, Abidjan, izay nentina nahamezana ny asa ary nahazahoana traikefa sy fahalalana bebe kokoa amin'ny fomba fitondrana azy. Anisan'ny asa vaovao ny fitondrana passerelle izay mahaliana sy mahafinaritra.